Lafy mbavao tanteraka kosa indray efatra amby roapolo ora tao aorianan'ny fivanianana tao Addis Abeba Ethiopie dia tonga anjery ireo marary vokatry ny fipoahana mahery atesy Mahamasina tao anatin'ny hôpitalin'ny HR Ampiflo ny vatin'ny filoha vaovao Rajaonar Mampianina Ramatoa Voangy Rajaonar Mampianina. Rahantsika toy izao manaraka izao ny fanadihadiana miompana amin'izay. Tonga nitsidika ireo maharatra mbola mitsapitena noho ny raharaha fipoahana grenady tetsy Anosy ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonar Mampianina. Fitomainadaha mianaka ny mbola marary etsy amin'ny HR Ampiflo ary saboana ao amin'ny sampana samihafa toy ny réanimation chirurgicale ary ny ao amin'ny traumatologie izay misanina ny fahavoazan'ny taolana. Tonga eto moa izay niaraky ny tenin'ny présidente aminao farany izy nitsidika taty tamin'ny 25 dia tonga eto aho solotenany mankahery dia mifanohana trano aminareo dia rary fasitrano manao ihany fa dia mankahery any mafisika amin'ny zavatra rehetra fa tsy mora ilay izy. Ny vadin'ny filoham-pirenena izay nilaza ny heviny mikasika ny raharaha fanaboahana grenady teny Anosy izay mifanandrify tamin'ny andro na nitanterahana filoham-pirenena ny fianianana. Tena mampalahelo mihitsy raha hoe malagasy samy malagasy no mahavita n'ireny herisetra ireny indrindra ho any amin'ny olona izay tsy manatsiny sy ny ankizy tsy manatsiny toy ireny dia hitako hoe mampalahelo raha samy manana fo gasy izao ihany dia fanao herisetra ohatr'izay. Anisany nametra-panontaniana ihany koa izy ny hoe hirotsaka amin'ny asa sosialy ihany koa ve ny tenany. Dia mbola tsy fantatra aloha hatramin'izao fa mbola miankina amin'ny fizotra ny raharaha rehetra eto amin'ny firenena ihany koa ny fijoroan'ny gouvernement sy ny manaraka an'izay miankina amin'izay no ahafahantsika mijery an'ilay izy. Mazava ho azy moa ny sosialy tsy maintsy atao foana iny na amin'ny maha première dame ny première dame. Tamin'ity andro an'ity dia nanararaotra nitsidika ireo marary tsy voakasiky ny raharaha grenady teny Anosy ihany koa ary saboina eny amin'ny HR ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonar Mampianina.